Salama daholo. Maheno tsara ve nareo? Ok. Bon. Ok. Fa bebe zany tsika ny connecté dia teny moa amaly anazava kely ny resaka décentralisation na hoe fitsinjaram-pahefana. Nisy fanontaniana vitsivitsy zany napetraky ny olona fa zany hoe faritako tsara fotsiny aloha le atao hoe décentralisation mba tsy hampisy satria be ny manafangaro zany an'le décentralisation. Misy le manatambatra an'le hoe fitsinjaram-pahefana, le décentralisation tena izy zany fitsinjaram-pahefana sy le hoe déconcentration, fampihenana ny andraikitra na ny olona amin'ny toerana iray, dia misy ny état fédéraux na hoe état fédéral zany. Atsika état unitaire, donc zany décentralisation resahana fa tsy resaka déconcentration na resaka état fédéraux. Ny terme resaka décentralisation zany matetika ny nampiasana anazy voalohany zany dia hoe mavesatra raha firenena ny lehibe dia mavesatra le izy zany dia tsy maintsy ampiasaina ny atao fitsinjaram-pahefana ahafahany fampandrosoana. Angamba atomboko amin'le famaliana ny fanontaniana zany, nisy fanontaniana anankiefatra napetraky ny olona tamin'ny page teo mahaly ny anankiray voalohany dia hoe misy ve ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Zay zany ny fanontaniana. Misy ve ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Ny avaliko an'izay zany dia hoe ezahina siana ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Mahatonga anazy hoe ezahina siana satria io le amin'le mixité ny andraikitra na ny mixité ny hiérarchie amin'ny dépendance momba ny resaka décentralisation dia na amin'ny fanatanterahana izy dia misy manafangaro ihany koa n'le déconcentration sy amin'le resaka fonctionnement des états fédéraux. Zany hoe mbola mila technicienne zany eo anolohan'ny miara-miasa amin'ny fanjakana foibe amin'ny état unitaire zay vao afaka manao mise en œuvre ny resaka décentralisation effective. Satria ny fitsinjaram-pahefana zany afangafangaro teny fa zah ihany le izy, anina sy mino fa fatapatatsika ihany le izy. Tena tokony andraikitry ny décentralisation manko dia hoe manao transfert de compétences, ny fahaiza manao local, manao ny gouvernance, fonctionnement de gouvernance locale, budget, dépense, budget local, dia ny amin'ny maha état unitaire atsika zany dia ny manana pouvoir décisif ny état central. Zay zany le izy. Raha tsy mipetraka zany zay zavatra anankiefatra zay hoe ny fanjakana foibe, politique générale de l'état no ampiharina amin'le transfert de compétences, amin'le gouvernance sy amin'ny budgétisation dia tsy mety le izy. Dia nefa rahantsika zany mahita amin'izao fa ezahina apetraka le ataontsika hoe le décentralisation satria efa voazotra anatin'ny lalam-panorenana iny, fa mila misy pisiny ara-teknika zany ao tsy voafehy dia lasa ohatrany hoe mifandrohirohy le zavatra. Zay zany ny fanontaniana voalohany namaliko azy. Dia ny fanontaniana faharoa hoe inona ny mahatsara na inona ny maharatsy an'le décentralisation. Mahatsara anazy zany dia tsotra be hoe le mifanakaiky le olona, le proximité zany, misy fifanakakezana kokoa amin'ny fitondrahana sy le olona hoentiny. Raha vao mifanakaiky ny dikan'izay dia lasa malaky ny fanatanterahana ny asa
fa tsy mbola miandry le grande mécanisme hoe makany amin'ny fanjakana foibe vo tanterana fa am'le mampisy compétence misy mampisy gouvernance an'le faritra na le toerana mahaleo tena de mora kokoa zany ny mandray andraikitra. Voilà. Eo anatin'izay koa le valorisation des compétences zany hoe local zany hoe raha ohatra zany le toerana misy iny misy olona mahay an'le asa ao de tokony ao ihany ny recrutena le mpiasa fa tsy voatery hoe olona avy any amin'ny faritra hafa no hanatanteraka ny asa amin'ny faritra anankiray. Voilà. Na hoe amin'ny commune anankiray na amin'ny resaka district sy ny namany. Zay zany isan'ny mahatsara an'le décentralisation. De misy anankiray mahatsara koa zany lefa ianao zany manakaikikaiky ny tompony andraikitra de mahatsiaro tena anao hoe anao le zavatra. Ohatra misy foto-drafitr'asa atao zany raha hoe avy any amin'ny pouvoir central foibe mpanjakana no anaovana an'le asa manome an'le asa ho ty hatao eto de tsy misidentifie amin'le asa mihitsy le olona hisitraka an'le asa. Ohatra hoe anao ferme d'État na ohatra na hoe anao hôpital manara-penitra na anao action fonja na anao anatra tsy misidentifie le olona satria tsy concerné izy. Fa lefa le pouvoir décentralisé ny manatanteraka an'izy de misentira le olona concerné de lasa ohatrany hoe mora kokoa ny manatanteraka azy ary tsy ho vitsy ny hamodika an'le foto-drafitr'asa satria tena azony zareo le izy. Afaka manana fifandraisana mariny amin'le tompony andraikitra voalohany amin'le izy le vahoaka zany. Dia ny zava-misy zany ny avantageny koa zany de zao satria ny amin'ny tany amin'ny firenena na atao mandroso na tsy mandroso anisan'ny tadiavina ny olona manana traikefa amin'ny resaka raha public, affaires publiques, raha social et raha public. Zany hoe rehefa mandeha zany le décentralisation de miakatra ho azy nisan'ny olona mitombo isa zany nisan'ny olona mafehy ny fitantanana ny resaka public affaires amin'ny resaka eo anivon'ny fiarahamonina. Zany hoe misy zany ny valorisation des compétences locales. Dia ao anatin'izay de misy zany ny nouvelle tête. Zany hoe tonga de mipoitra tampoka misy lidera tampoka hitanao hoe nouvelle tête. Le relève zany tonga de hitanao amin'iny. Zay zany ny avantagen'ny décentralisation. Proximité, valorisation des compétences locaux, matière tena concerné de avy eo ny resaka le teneniko teo hoe resaka ino ma fiakaran'ny fahalalana momba ny resaka public affaires. De ny lafiratsiny zany dia eo amin'ny fampiarana azy satria mampifangaro zany raha vo tsy mahay an'le technicité n'le izy le olona hampiatra an'le izy de hanafangaro an'le frontière entre ny décision ny olona nomena fitsaram-pahefana sy le fanjakana foibe na le hoe le reny état unitaire zany. Voilà. Dia ny risque zay hita matetika ohatra eto Madagasikara manomboka hita le izy dia tsy compétence locale akory ny tadiavina fa importation des compétences. Zany hoe ka tsy misy ty fa ataoko hoe hanoharako an'le izy bandy avy eo Tosy mipetraka 2 volana tao Toliary no nomena chef de région de Toliary. Voilà, zay le izy. Dia ny hafarany de lasa tsy misentir concerné ny olona amin'le action atao satria ny décentralisation effective na hoe fitsaram-pahefana tena izy tsy tanteraka zany raha tsy ny concerné rehetrarehetra resy lahitra. De inona ny zavatra atao avy eo de lasa tsy maintsy mitady aloha zany mitady popularité aloha zany de zay vo mandresy lahitra ny tsy resy lahitra na ny société civile na ny vahoaka na ny entité ny atao ny razana ny fomban-drazana sy namany ny ray aman-dreny sy namany mbola mila resena lahitra daholo hoe lasa very eo ny herintaona aloha mandresy lahitra an'ireny zay vo afaka manomboka manao an'le action am'izay. Dia ny risque an'le izy koa zany
dia satria manana sana hoe mety misy fanjakana ao anatin'ny fanjakana raha ny tena marina zany dia hoe lasa ohatra zany hoe misy mafia imbriqué ao anatin'ny chaîne ny état unitaire dia ny mafia namany ao na ny hoe tia kolokolo namany ao no placeny partout ahafahana mifehy ny chaîne atao hoe hatrany amin'ny petite entité ka hatrany amin'ny grande entité dia lasa hoe tompony lakle zany zay olona namanamana ihany ny tompony lakle fa tsisy sony le ino moa le ataontsika le hoe ny vahoaka zay représentant ny vahoaka no mitondra an'le décentralisation zay zany no risque an'le izy zay zany lafratsiny dia misy fanontaniana fahatelo hoe ny tsy tena miresaka décentralisation moa izy zany fa mamleanina fandrahina resaka rôle satria ny olona zany mieritreritra hoe misy appauvrissement misy fahatrana zany ateraky ny hoe mena 4 ny député dia mahazo jiro rano maimaimpoana ny mpiasan'ny jirama io zany le fanontaniana teo hoe inona ny fepetra azo raisina momba an'io dia ny anazy zany teneniko ny momba ny resaka député iny tsy ioany 4 io ny état no mividy azy ny fanjakana no mividy azy manao lizina lizy fa ny karaman'ny député ny endoavany an'io raha tsika mahita ny lalana resaka aloha resaka raha tsika mahita ny lalana any amin'ny tanàna mbola lavitra ezaka be ny ezaka atao hanamboarana ny lalana tsy misy lalana tena sy todina 4 sy tody donc zany efa karaman zareo ny anaovany io ny fanjakana mividy dia ireo mandoa kelikely amin'ny fanjakana amin'ny karamany mandritry ny mandany donc zany volany le izy zany fa mba hahamora ny asa zany satria misy olo député tsy manana 4 tsy manana voiture tsy afaka manao ny asa dia hoanazy zany tsy asany tsy manisy polémique amin'ny resaka 4 iny mihitsy hoe iny tokony mena ary iny hoe voilà tokony mandeha tsara ny zavatra tokony jerevana fotsiny dia hoe manao ny asany tokoa ve ny député zay ny tokony jerevana fa tsy hoe mahazo 4 fa izy na ambony karama hoanazy zany zay le izy zay le hoe au mérite zany ny fazatra an'izay hoe raha manao ny asany le olona dia mena anazy ny fitaovana ahafahany miasa fa raha hoe mena anazy ny fitaovana ahafahany miasa nefa izy tsy miasa akoriny fa lasa manezika manao concert SCRO ihany fa tsy ny asany ny ataony tsy mamonjy an'le séance parlementaire ny ataony fa mamonjy concert SCRO dia iny zany ny olana iny hoe tokony hoe misy zany restriction amin'ireny fa lasa misy ataontsika hoe lasa saribakolo fotsiny le olom-boafidy io zany mbola zavay koa satria anisan'ny olana zany le resaka le amin'ny resaka député iny azavaiko iny amin'ny resaka gouvernance juste mamaly ny fanontaniana fotsiny satria olana be io ny zava-misy momba ny député hoe ny ataontsika hoe ny niveau intellectuel ny parlement sy ny niveau intellectuel ny société civile tena miteraka KO tsisy rapport de force tsisy débat tsisy anina dia voilà anisan'ny sakany iny zany amin'ny fampandrosoana dia amin'ny resaka jirama zany ny hoe mena jiro sy rano hoanazy zany iny afaka amboarina ny io azo afaka atao tsy mena jiro sy rano fa atao karazana rubrique raha amin'ny fiche de paye fotsiny hoe tiany endamitenao jiro sy rano ohatrany amin'ny tany mandroso rehetrarehetra zao tsisy hoe manana avantage ohatran'izay fa tonga dia misy indisy hoe firy mianaka zareo 3, 4, 5 hatrano dia iny no manao an'le misy hoe zao zany ny endamitenareo amin'iny dia amin'izay tsisy abus hoe rakoto miasa amin'ny jirama dia manana compteur free dia ny mpanolobondirina rehetrarehetra raccordé aminazy ao dia izy ny mandray ny vola any zany le abus ohatran'izay zany ny olana ao aminahy fa tsy resaka hoe manana avantage le mpiasa ohatra normal afaka manana avantage izy fa afaka calculena koa ny avantage iny par rapport hoe firy zareo ao dia inona no atohana amin'le izy voilà donc momba ny resaka 4 sy jirama zany zay zany no valiteny ataontsika hoe ameko antsika momba an'iny nisy fanontaniana anankiray teo momba ny hoe misy tokoa ve ny fitsizara-pahefana tena misy tena izy eto Madagasikara efa nivaliko teo ihany moa le izy fa teneniko ihany hoe misy ezahina ampisina le izy zany kanefa teneniko hoe io tsy vitany eritreritra na hoe intuition fa tena mila technicienne afaka mametraka ny barrière rehetrarehetra amin'io satria tsy hoe akory hoe teny hay le vocabulaire dia hoe hay zay ny mampiasa anazy
hoe zao ny teneniny zao ny fireneny ataony anina dia mety zao le izy satria misy zao ohatra ny misy hita zao ohatra fampiarana ny Brésil manko firenena ray aloha Brésil taloha dia sy avy eo ny sarahina ny dissosiena dia lasa état fédéraux dia iny zany maha fédéral ny Brésil. Ny Canada zao ny inverse fa nisy firenena tsikelikely dia nitambatamba dia lasa Canada. Dia ny décentralisation ny Canada zao tsy mitovy amin'ny décentralisation ny Brésil, tsy mitovy amin'ny décentralisation ny ataontsika hoe la France na ny Burkina Faso zao nanao décentralisation koa ny Sénégal sy ny rehetrarehetra Cambodge, Mali, sy ny namany Ghana sy ny namany reny zany samy manana ny décentralisation. Ka antsika zany tokony manana ny modèle na décentralisation tsika adapté amin'ny mahalihy be nosy lehibe tsika tsy misy tsika tsy manana tsika morotsiraka ihany ananantsika fa tsika tsy manana firenena mifanolobodorindrina. Donc zany tsy afaka manao copier coller an'ireny modèle ny décentralisation reny firenena rehetrarehetra reny zany tsika satria tsika nosy. Dia tokony créer zany tsika modèle na décentralisation effective compatible amintsika amin'ilay resaka iarovana ny morotsiraka tsika. Ny ataoko hoe misy le izy ataoko hoe handroso raha ohatra ka tena hoe mampiasa tokoa ny compétences locales ny fanjakana foibe fa tsy hoe sarisariny fotsiny le izy ho apetraka ny décentralisation lefa ho avy ny fandaniana dia responsabilité ny local zay lefa ho avy ny investissement dia responsabilité ny état unitaire zay dia lefa ho avy ny olona ho tendrena dia ny état unitaire zany tokony hoe misy consultation zany hoe fiarahamonina fa tsy ohatrany mandeha amin'izao hoe atsoina daholo ny ray aman-dreny solotena ray aman-dreny hiakatra ny Antananarivo fa hanendry an'izao anay dia mba miteny areo mba mandefasa agnarana anareo dia lasa ny ray aman-dreny zany tonga mitondra anarana dia tadiavana motif amin'izay le anarana iny nisy olana tiana siana fa ianona zany no anareo dia mba akeo ao moa fa zay ny zava-misy zany amin'izao. Donc zany tsisy ny autorité misy ary le décentralisation sahala hoe forcing fotsiny le izy fa tsy dia lasa io lasa manao populisme ny olona manao gouvernance par Facebook dia tsisy politique mazava misy fa zay olana hita androany amin'ny Facebook ny reglena fa tsy hoe misy hoe zao ny tena atao zavatra. Nefa ny ataontsika hoe ny entité politique ny entité sociale ny fiarahamonina mila cautionner le zavatra vao mandroso le zavatra. Dia misy koa zany ny olana amin'le fanatanterahana le zany dia misy mauvaise intention. Io zany tsy fantatro hoe aiza ny tena sorotrany io fa misy le ohatrany hoe miteraka excès de pouvoir na hoe abus d'autorité le fametrahana le décentralisation effective raha tsy voafehy satria manana ny hasiny manana ny andraikiny le ataontsika hoe commune ny mena fahaleovan-tena na le université na le resaka faritra ny mena fahaleovan-tena na resaka faritany mena fahaleovan-tena dia lasa se substituer état izy dia eo amin'izay mety misy excès ao amin'le zavatra io. Inona nefa ny olana amin'le izy raha ohatra le mandeha le excès sy ny namany satria le pouvoir ananany le pouvoir le gouvernance laissez-faire sy ny namany dia lasa miteraka vagance io miteraka mampirobatra ny asan-dahalo io resaka ohatran'izay izy io règlement des comptes sy ny namany. Zay zany ny fanontaniana anankiray fahefatra zany mbola misy fanontaniana anankiray zany mbola napetraka n'le olona anankiray ihany hoe inona no rafitra tena mety hampandroso sy averina hampandroso an'i Madagasikara. Ny rafitra tena mety ny fahitako azy zany tsy resaka rafitra ny olana tsy resaka rafitra ny olana fa resaka fomba fisainana zany hoe resaka tsy ampy volontariat, tsy ampy solidarité, tsy ampy ny fametrahana ny liberté. Zay zany izy.
volontariat, solidarité, liberté. Ino zany devise-na iny. Tsy ampy an'iny zany a, dia na inona rafitra eo natao Andriamanitra ary no apetraka eo, ametraka ny rafitra eo, tsisy zavatra mandeha, raha vao tsy mipetraka ilay finiavana, mipetraka ilay firaisan-kina, mipetraka ilay hoe fahalalahany tsirairay manao an'ilay zavatra. Tsy rafitra zany ilay izy hoe inona no rafitra atao eo. Zay zany fahitako azy. Mila misy olona zany afaka mandravona mamoha ny finiavana ao anatin'ny tsirairay. Io tsy azo terena io hoe isaky ny sabotsy tsy maintsy manao reboisement satria andrakitralan'ny Madagasikara, dia tsy maintsy terena zany ny olona hamboly daholo na inona ny inona fitianana iny, dia mahazo ino moa filazanao fichier anao zany anaty liste noire. Tokony hoe finiavan'ilay olona izy fa tsy zavatra terena ilay izy. Le solidarité rehefa misy zavatra tao na tsy mitovy hevitra ara-politika ary, dia tokony hoe misy rassembleur mandravona an'io andao rangaha fa hitambatsika anao an'ity fa zavatra intérêt commun ty zavatra tao ty. Dia ny resaka liberté zany dia zay hoe tsy hoe misy manakihana any amin'ny anina dia tonga dia tapenana ny vavana, tonga dia tadiavana dossier dia andao rangaha petahiny iny menan'izao. Tokony mahatsapa zany ny olona libre amin'ny fanehoan'ny hevitra sy amin'ny fanaovany zavatra. Hoe anao orinasa anao zany eo dia raha vao tsy misy actionnaire ohatra anatin'ilay orinasa anao goavana ataonao ny olona mitondra, dia hazo tsakasakana anao zay amin'ilay asa ataonao, na dia atao hoe création d'emploi ilay izy. Dia zavatra ohatran'izany zany tsy possible misy fa lasa ohatrany hoe rehefa torin'ilay raha indray dia mamely koa dia lasa mipetraka foana ilay vengeance avy eo. Misy fanontaniana eo andraso mety valiko. Na ny Larissa hoe rehefa manao hoana kay vao azo lazaina hoe mahazo fahaleovan-tena ny faritra iray na ny commune iray. Ho an'ny état unitaire, principe asika état unitaire, tsy principe état fédéraux, tsy hisy zany fahaleovan-tena ny commune na ny faritra zany. Tsy misy. Ny zavatra mety hisy dia hoe misy mécanisme juridique, misy mécanisme financier, misy fonctionnement social ananana part d'autonomie, fa tsy maintsy ny politique générale de l'État ihany midéfinir an'iny, manana droit de veto afaka amin'teny hoe tsy azo atao, tiany azo atao. Zay zany ny valiteny. Tsy afaka ohatsika tsy asa tadidinareo namoizany ino ma ny voizany Andriamatoa Petra Kotoniaina an'iny tamin'ny 2 taona zay dininy afara ny gadrany. Satria ny tena autonomie ny tadiavina hoe aleo haka indépendance anay zany lefa tsy anareo tsy hampandroso anay dia moa zany le izy hoe anareo tsy hampandroso anay nefa te handroso, dia aleo anay zany handroso rery fa aza mba manelingelina anay ity anareo fa aleo anay handroso rery lefa zay zany le izy, dia nefa tsy mety le izy amin'ny maha état unitaire atsika. Ny zava-misy zany amin'ny resaka ataontsika hoe amin'ny resaka exploitation de richesse amin'ilay décentralisation effective, eo moa zany ny tena marge de manœuvre ny fanjakana foibe sy ny faritra amin'ilay izy, amin'ilay hoe tany io na tany ambolena na tsy azo ambolena, aniza ny tany azo ambolena tsy azo ambolena, ataontsika hoe région décentralisée na commune décentralisée ve sa any fanjakana, aniza ny harenakibon'ny tany an'le commune na région na province décentralisée ve sa any fanjakana, dia aniza ny vokatra ao amin'ny voaka amin'ny commune na voaka amin'ny faritra. Eo zany le izy. Zany hoe raha ohatra zany hoe hampetraka an'le fitsinjaram-pahefana tena izy, dia raha vao misy tany na misy vokatra haondrana na misy harenakibon'ny tany homena mpandraharaha ao amin'ny faritra anankiray, dia tokony misy foana ny consultation locale. Tsy maintsy mifampidinika aloha ny boriboritany misy an'ilay raha, na ny fokotany, na ny commune, na ny district, na ny région, na ny province, na ny intercommunal sy ny namany, hitambatra mifampidinika amin'iny zany hoe zao ny zavatra atao aminareo eto, mety aminareo ve? Zay zany le tena hoe vrai décentralisation, mametraka an'le dialogue.
fa tsy hoe any ambony birao any amin'ny 4e étage no téléphone bo nahita partenaire dia tonga dia teneniny rehefa mandeha any dia fanjakana fohy bao dia mandeha le izy. Le mécanisme marina fa hoe ilaina ny hoe manao zavatra malaky be fa misy zany ny démarche tokony arahina ihany mba tsy songona le ataontsika hoe fahefana efa menany amin'ny faritra na ny commune efa misaka tena. Hoe mahandro zany tena azo atao ve ozy izy raha homena tany raha hectare avy ny malagasy tapahina eny anivon'ny commune ve sa tsy mety. Ny resaka fanomezana tany iny zany mbola ataontsika hoe tsy afaka valianao hoe enina tsia le fanontanianao. Ny zavatra tokony atao fotsiny dia hoe raha ohatra mitady tany, misy olona anankiray mitady tany dia satria io zany fa vitan zareo le cadastre an'le tany, fa vitan'izao le cadastre ho aiza ny tany mbola tany-panjakana amin'io dia aiza ny tsy tany-panjakana. Zava-misy nefa dia misy efa tanin'olona, satria ny antsika ne tany amin'ny 2002 angamba iny sa 2003 vonona asiana hoe borne zany fa taloha resaka historique hoe mamboly eo anao mandritra 5 taona tsisy miteny dia anao le tany, zay le taloha. Dia nanomboka nasiana borne amin'izay le izy. Moa zany ny Amerikanina ny financeny. Dia nanomboka misy olona zany miasany fotsiny dia mijery aiza zany ny fahy amin'ity tany ity, aiza zany ny tany mbola tsy vita borne andao ahorona sao dia misy renakibon'ny tany ao sanany dia tonga dia vala. Ny tokony ho izy zany dia hoe le olona mpandraharaha no tokony manatina le tompon'le tany hoe akory ty tanina iza ny tompon'ity tany ity, misy renseigné-ny amin'ny commune na any amin'ny topographie hoe ty tany ity aniza io fa efa hitako zay roa taona tsisy mamboly. Dia tena aranany dia miresaka amin'le tompo-tany ahoana azoko faina avy eo. Zay dia efa mety vitany ny opération tsy voatery mandalo commune. Fa raha ohatra hoe efa natao zay démarche zay no mbola tsisy dia manatona any amin'ny topographie amin'izay anao miteny na any ministère hoe zao raha angamba mitady tany hambolena, zao ny anina dia ahoana ny fifanarahana. Io le nazavaiko teo ny olana dia zao raha ohatra orinasa anao no hanao an'le izy, hangataka an'le tany, ohatra hangataka 10 hectare anao dia misy démarche aby eo ministère ao dia any amin'ny faraparany vao misy informé ny olona sasany ao dia miteny mila miditra actionnaire amin'le opération nareo zahay dia amin'izay malakilaky izy io. Raha tsy zay zany raha tsy miditra actionnaire amin'izay dia lasa sahirana anao miandry ny anjanatoatra rehetrarehetra. Tsy haiko moa zany na miabodira le izy ohatra ampidirina actionnaire, misy olona ampidirina actionnaire dia anona nefa iny zany nitanjona anao le fandraharahanao mba manana indépendance fa tsy hoe mbola hirohirohy amin'ny resaka politika sy ny namany le izy fa resaka économique fotsiny. Zay zany ny amaliko any mahandro teo. Ny ahoana ny mety interface entre ny projet entin'ny commune, province, état mbola ratirana avy ny taratasin'ny commune amin'ny fampahalalana ny tompon'ny tany. Ny raha ohatra lalàna le izy misy ny atao précédent. Donc zany raha ohatra efa misy lalàna fa mipetraka na fa nisy fifanarahana mipetraka par de l'organe qui manana pouvoir légiférer, manana pouvoir nomena pouvoir hanao an'le izy dia marina le izy. Zany hoe conflit, zay ny teneniko teo mila les mécanismes de décentralisation tena mila technicien le izy fa tsy vitany hoe maimaika ny androsona hoe taitaitra dia atao le izy. Mila technicien tsy vita fotsiny hoe eo ny commune, eo ny province, eo ny fanjakana dia eo ny tompon-tany. Tsy vitan'izay fotsiny le izy hoe raha vo zao dia zao. Io mahatonga le fanontaniana zany flou, le fanontanianao flou satria flou le izy amin'le olona. Normalement zavatra tokony mazava be zany hoe ny structure ny décentralisation effective au niveau ny boriboritany, fokontany, commune, district, région, interrégion et état, province, état. Tokony mipetraka tsara le izy hoe hatraiza ny fahefany ianona momba n'izao. Zay le izy tsy hoe tenenina fotsiny hoe décentralisation effective le tokony mipetraka tsara le izy. Hoe raha ohatra ve ny commune nanome autorisation anao hamboly amina tany communal, tonga ny fanjakana nahita investisseur naisitra anao teo
izy no manana ny marina. Zay nefa tokony étudier amikaly izy am'le mise en œuvre ny décentralisation affective. Fa tsy hoe atao cas par cas le izy de à la tête quoi, ouais, à la tête du client. Ouais, arakaraka hoe izy le ry miaraka amitsika izy tsy miaraka amitsika bon alora angafa utilité publique io de alainy fanjakana. Miaraka amitsika le ry ok fa tsy azo atao izy fa niteniny commune nanome azy io de tsy azo. Inona le commune, inona le lany ao atokiny vala. Zay zany manahirina l'izy raha tsy voafaritra mazava tsara izy io de lasa la tête du client. Zay zany ny amaliko an'iny RCNLI. Avy eo moa zany ny zavanisy dia ny taloha resaka faritra no natao, zany hoe chef de région. Mazava tsara iny fa nazava tamin'ny olona tsara mihitsy izao ny asan'ny chef de région sy ny anna rehetrarehetra. De ny chef de région efa nanomboka nanao ny asa zay tokony hataony hahafahany fandray amin'ny ataontsika fiarahamonina, satria tsika malagasy manana ny fiarahamonina zay henjana be. Sahirana zany ny fiarahamonina malagasy hoe aiza no maninona moa misy ny fitsaram-bahoaka, satria ny fitsaram-bahoaka misy satria ny lalàna tsy matoky lalàna tsony ny olona, lefa betsaka ny kolikoly de tsy matoky lalàna tsony le olona de manao fitsaram-bahoaka ny olona. De nefa fa tamin'ny faritra zany ny akamaroany efa tao hoe hiaona tamin'ny ray aman-dreny mpiarahamonina nandinika hoe inona ny hataontsika eto fa zao ny olana atsika eto. De fa nisy karazana hoe lalàna en parallèle am'le lalàna misy tsy loi ordinaire, loi organique na constitutionnelle fa tena hoe dina moa ny atsoandrano azy, dina mpiarahamonina napetraka lalàna parallèle zany hoe ahoana ny fampifehezantsika eto amin'ity faritra ty na eto amin'ity commune ty. De novana tapaka le izy, tonga de nitendrena aloha olona folo de natao hoe gouverneur. De ny olona mazany tena izany hoe zavatra tsy olana zany resaka non fotsiny le izy io, fa tsy resaka non fotsiny miova, misy zavatra betsaka ny miova amin'io satria raha voanao no hoe ny misy ny continuité de la région, hoe ny olona nitondra teo zao ny fifanekenao, ohatra zany atao hoe miteny ianao hoe ny Betsileo sy ny Atasaka nanavao ny fifampizivany tamin'izao daty, nakatoavin'ny faritra zay. Ny dina any amin'ny ataontsika ho any Morondava momba ny fitrandrahana voanjo, fanondranana voanjo, zao ny fampifehezantsika amin'io miaraka amin'ireo sinoana karaha nany ohatran'izay. De efa mazava tsara le zany fa misy soro-dalana zany ao dia efa misy ordre établi zany ohatra atao amin'ny teny vazaha teny any. De iny anefa raha vao miova le interne de tsy voatery hanaraka ny cahier de charge iny ny anaran'le olona avy eo, ohatra ny ataon'zareo hoe gouverneur le izy, de lasa micréer base de données hafa de hoe ny risque zany de mijery hoe inona zany fifanarahana nataon'ny chef de région teo taloha tsy mety amitsika. Ty zany iny zany azaraisina atao satria fa niova ny attribution am'izao fa efa zao ny tena attribution de zay metimety alaina ampidirinao de tsy metimety ajanona. Kanefa reny matetika ny zavatra efa tapaka amin'ny faritra natao hoe tsy mitovy hevitra ara-politika ary le olona nitondra teo taloha, misy dialogue foana le izy amin'ny fiarahamonina ary nanana ny ataontsika hoe pouvoirany le olona nanao an'le izy fa tsy hoe akory ina moa nanao fahatany an'le zavatra. Zay zany no de lasa ohatrany hoe lasa business zany le izy hoe soloana ny titre de alaina tato zavatra ty zay metimety ny atao de zay tsy metimety ampidirinao de ohatran'izay. Ny zava-misy zany amin'ny resaka fampiarana ny décentralisation affective tena tsara zany de hoe mila miezaka zany ny tsirairay hoe tsy afaka mandinika mijery hoe inona no finosiny ny zava-misy, hoe mahazo ohatra zao mahazo information zao hoe mangoky nomena hita tamin'ny journal mangoky 60 000 hectares nomena ny mpandrandra harabo de ny teny nisy olo
pirenena ny teny zany saiko ino fetsoana anazy ny teny hoe io ne sady tsy ampanifahana no tsy vidiana fa ampiasaina de roatra zany hoe tsy mandinika tsara zany olo teny hoe inona ary ny dikany zany tsisy dikany zany fa mety afaka mijery eny ianareo afaka mandinika tsika hoe inona moa le mangoky jerevanareo kely fotsiny manao recherche kely nareo iza moa mangoky inona daholo moa ny zava-misy eo mangoky ohatra misy olona avy zany mitondra engin mitondra machine lehibe mety anao investissement izy mety 500 000 na 1 million d'euros ao petranao machine de hamboly vary de viditsika ny vary tô vidina mividy miraro tena ao zany amoahana ny sopotra ny vary mora ohatra de nareo va mieritreritra fa tsisy arenakibony tany ao zany hoe mila mandinika lalandalina zany tsika fa tsy mijery fotsiny an'le hoe io le 60 000 hectara ekena sa tsy ekena le izy satria zao ny information voaray tsy maintsy interprétena foana ny information hoe iza moa le mangoky ahoana moa na tonga ny HVM nametraka ny barrage ihany zao misy exploitation amin'ny resaka autonomie alimentaire sao de mba le harenakibony tany ao ary ny tena tanjona fa tsy resaky ty moa de atao essai une année de en même temps manao sondage ny harenakibony tany de hita ny harenakibony tany de tonga de tsy rentable ty fa de atao am'izay ny accord entre ny minina sy ny namana tsaiko fanontaniana fotsiny izy mila tsika tsirairay zany mandinika an'izay fanontaniana zay fa resaky 60 000 hectares zany tsisy dikan'izay fa le zavatra ao ambadika anao zany mila fantaritsika ohatra zao atao hoe hitatsika koa ny resaka ambotry manjaka mambotsy tsy manjaka le hoe anaovana tanamasoandro sy ny namana hoe ravana ny anina fa ataony tanamasoandro ho an'izay manaraka tantarana mahay tantarana aliana ny tantara malagasy fantatsika misy fa ny ambany tanàna ny tena nanapy ny andrenam-pony maina ka hatrany am'radama tany nanapy be dia be tamin'ny fampandriantany sy fampandrosoana ny ataontsika hoe ny gouvernance royale teo Madagasikara de reny am'reny olo sao de là mba misy tantara teny vonoana am'le izy de hoe soloana le zavatra any zany nena ny interprétation satria ny zavatra ne zay tompon'ny pouvoir ne sur le fait accompli afaka miteny eny asika tsy d'accord na d'accord fa tsy voilà hitondro olany andalambe anina nefa tsy sur la base de quoi fa afaka mitady explication fa nefa ny explication na ny fanazavana heno ary entre ny fanjakana foibe sy ny ministère sy ny faritra efa misy version telo hoe tsay nanaovana ambrouille le izy am'sala am'resaka 65 000 ariary iny hoe tena nisy communiqué tena tsy maintsy mahazo 60 000 ariary ny anina rehetrarehetra fa raha tsy zay de any de avy eo tonga de niteny ray koa ny ministre hoe tsy 60 000 finy eny resaka ho an'ny prasa brohiany de niteny koa ndray panier garnier eny le izy fa tsy any donc isa zany manana ny marina zany hoe raha ohatra zany olona ataontsika hoe arisaina de mahita hoe il y a fonctionnement qui embrouille les gens on va juste embrouiller les gens tsy zavatra clair misy zany fa ohatrany hoe tiana embrouillena fotsiny de alefa bary moa fa tsoka alefa berage zany izy fa tsisy hoe ina le fa de alefa fotsiny aminao ny teny teo ny resaka mangoky ny teny teo ny resaka ino ma tanamasoandro de ohatra miteny resaka volamena resaka le fonja manara-petrapetraka ny volamena satria raha ohatra manaraka tantaritsika ny tantarany fianaratsoa volamena alohan'ny idirina fianaratsoa ny idirina Ambalakely teo zany no tamin'izay fotoana zay ny andrenam-pony merina sy ny tafikany tsy tafiditra teo de lasa izy nandeha niverina nandeha sud-est aloha nandeha fangaindrano sy ny namany vohipeny sy ny toeto nandresy lahitra ny tany de reo no niverina avy eo nandresy lahitra hoe andao moa fa andao hifagnina moa fa anoatran'izay de ny farany izy nisy zanaky ny taosiany misy ny vady de io moa sady tsy afaka nijanona tany Trova tany Tananarivo no tsy afaka nijanona tao fianaratsotsony fa voaterina ny Betafy de io le nanorona ny Betafy sy ny namany zany hoe misy tantara zany mety misy tantara zany hoe mety misy mieritreritra hoe sao de mba hamafana tantara le zavatra fa tsy resaka hoe choix stratégique anany zay zany ny fandiniana zany rehefa mahazo information zany tsy jereko am'le dimension le tenenina amiko fa le dimension hoe inona ny dimension sociale inona ny dimension historique sy inona ny dimension économique autre que ce qu'on dit am'le izy misy firenena anankiray nisy commune anankiray nahomby nandritry ny 10 taona nanao le anarchie
Ny atao anarchie, lefa mamaky an'ilay izy, Saint-Imier zany anaran'le ville ray dans les Jura et Suisse le izy, roatra mijery an'izy Saint-Imier, de verifieo hoe ahoana ny fonctionnement. Ny fonctionnement ny anarchie zany de zao tsisy lohany. Fa hoe ohatra zany zao manana projet zaho ponina am'le toerana de miteny hoe ty ny projet ataoko ty de ahoana ny antetera azy de manaka ok ndao ary atao le izy de atao. Hoe sahala manango zao CV zany hoe inona ny CV de moentiko ny programme an'asa de inona ny atao. Zay zany le fonctionnement anarchisme. Ohatra ny hoe io le hoe mahita vaovao incident amin'ny Facebook de tonga de kinga be misy anatin'ny 24 heures réalisena na amin'ny alina foazy na ny technicien anao tsy maintsy vitaina androany alina izy ty fa tsy possible misy tsy vita androany alina. De io zany sahala zany karazana fonctionnement anarchisme le satria autogouvernance tsy vonjy tavanandro le izy fa tsisy hoe tena hoe zavatra ligny. Ny ligne hitanao tena mivangana de ny ligne hoe tampotampoka teo azo mangoky. Fa io mety mbola dingana fahatelo le mangoky mbola hisy anankiray iny atsy mbola hisy anankiray iny andrefana atsinanana fa tratrany effet surprise foana tsika raha tsy mandinika tsara hoe inona daholo no natao. De misy fanontaniana io mahandro afaka savainao ve ny andraikitry ny maire manoloana ny décentralisation. Oui, amin'ny lalam-panorenana iny zany voasoratra mazava fa lefa dinihina ny amin'ny lalam-panorenana hoe inona ny andraikitry ny maire amin'le décentralisation misy thème le izy amin'le resaka ataontsika hoe ny asan'ny filoham-pirenena, misy thème le izy amin'ny resaka ny député, misy thème le izy amin'ny asan'ny maire. Ny zavatra hita nefa lefa manao analyse an'le lalam-panorenana zay tokony hoe ino ny base ampanjoana de hoe misy croisement, misy fifanindriam-pahefana amin'ny olom-boafidy sy amin'ny olom-boatendry. Kanefa lefa manao décentralisation effective tokony hoe misy ny séparation. Mitovy raha voafidy-bahoaka anao, dikan'izay dia mitovy manana etikety mitovy eo anatin'ny maha état démocratique atsika. Dia hita nefa amin'ny constitution fa manana lanja kokoa ny olom-boatendry noho ny olom-boafidy amin'ny fanatanterahana ny décentralisation. Zany hoe mbola misy finiavana zany eo anatin'ny lalam-panorenana zay vidina tamin'ny carnet époque moa fiantsoany zareo anazy, misy finiavana zany ao miteny hoe matahotra anay sao de hoe partie adverse ny lany maire ben'ny tanàna dia aleo tsy izy no manatanteraka an'le décentralisation fa mena valopy fotsiny izy arakaraky ny halehiben'ny commune, arakaraky ny péréquation misy hoe urbaine ve suburbaine ve rural ve sa firimponina sy ny namana. Mena valopy fotsiny izy diny tanterahana. Iny ary mbola valopy iny mbola tsy fantatro mbola voarainy sa tsy voarainy ihany iny arakaraky ny anina mety hoe rirariran'ny zareo koa iny. De ny maire zany tsy manana kely ny pouvoir ny maire amin'ny fanatanterahana ny décentralisation effective noho ny an'ny préfet sy ny an'ny chef de région. Reny zany le olom-boatendry reny zany manana fahefana kokoa noho ny any. Ny député nefa tokony hanana ny rôle satria voafidim-bahoaka le député, tokony manana ny rôle-ny isika matao solombavam-bahoaka ny Madagasikara nefa tokony miasa hoe mitondra ny feon'ny vahoaka ny mifidy anazy hoentina ny Madagasikara mijery ny terrain faritra ihany izy zany amin'ny resaka décentralisation effective. De nefa io ny olana de zao ny ankamaroan'ny député manana nationalité roa telo. Inona ny zava-misy? Manomana vola zalahy, manao député, lany député, voalany izy miarahaba ny olona manao fety be, mamono omby. Hoe lany aho député misaotra anareo ny fidy sy ny namany mamonjy séance indray indroa amin'ny parlement. Inona ny ataony avy eo? Hop! Mandeha amin'ny pays hafa manana nationalité izy miasa any en plein temps. De indraindray moa manao tsiripahitra kely Antsibazaza de manao bruit kely, manao point de presse. Isaky ny Pâques, Pentecôte, Noël sy Nouvel An de mamono omby ray na manaritra vorona na ohatran'izay. Teny hoe je suis là, voilà. Tsy miasa akory amin'le asa hoe misolo avany vahoaka hitondra an'le amaly législative anazy. Dia zay ny anankiray olana. Anankiray faharoa tokony hoe mba manana capacité de discernement. Tsy hoe mijery fotsiny hoe mitovy kravaty amiko de marina zay zavatra teny fa tonga de manao barrière fotsiny zalahy tsy mety kosa ty fa mba ataovany zao fa tsy any le izy fa tsisy an'izay fa tonga de miara-mirona
miara-manainga dia manao tagna maro ao zalahy manao an'le izy. Dia zay ny problème, tsisy tsony zany ny contre-pouvoir. Donc zany député zany c'est tokony élu miaraka. Misy ny filoham-pirenena, misy ny solombavam-bahoaka, misy ny maire, reo telo élu, tsy manao ny asany. Dia avy am'izay mandeha am'izay mécanisme. Zay moa zany nahatonga ny hoe nitendrena malaky ny chef de région alohan'ny fifidianana maire ahafahana miimposer hoe atao malaky ny varimora, atao malaky ny fizarana zezika, ny kit scolaire par le biais ny chef de région vaovao ahafahana mampandany maire maro satria ny asany iny manao jouer flou zany manao petit jeu dia avy am'izay zao atao am'izay zay hazahoana maro anisany any amin'ny Sénat zay tokony hoe rapport de force koa zany manao zao mbola misy any Andriamatoa Rive Cotivao dia mbola voilà il secoue un peu les pattes aussi ny fahasaha mbola miezaka izy zany mba mikofokofonao na dia atao ny akavia sy ny akavany sy ny aloha miezaka miezaka izy zany manao barrière ao ihany manao ny asany sy mampiasa ny ino moa ny autorité sy ny namany. Fa io zany raha voa ny maire tsy afaka mikofona satria raha tsy miaraka ny fonjakana fohy be dia minimum vital ny ao fa ny sisan'izay mety io ahitan'zareo motif ny morona micréer motif ny amin'ny hoe tsy nitanterahina ny tany fa ny ariana ny priorité satria zao voilà. Ny député ambany be ny niveau ataontsika hoe niveau intellectuel ambany be ny niveau dia tsisy débat. Ny société civile zay nijoro tapitra ny gadraina na tapitra ny potehina daholo. Donc zany marefo koa ny ray rosy zany tsy maintsy manao double discours satria matahitra ny plasiny koa dia tsisy tsony zany ny syndicat sy namany tsy afaka mihetsika tsony mihitsy tsisy samseho tsony hoe anona satria tonga am'izay ny ilay teneniko teo hoe le liberté tsisy le liberté amin'le izy dia voatery mikapoaka ny zalahy tsy ho sacrifieny eo misy le izy. Zay zany ny olana am'le mécanisme an'le décentralisation. Dia teny kely am'le resaka ina moa le efa niteneniko ihany moa le izy hoe le boriboritany sy le fokotany sy le commune sy le district sy le faritra sy le province iny zany no tokony hanatanteraka an'le tokony mazava tsara ny andraikitra ny tsirairay am'ireo ao anatin'le décentralisation. Dia ao anatin'izay nefa manana rôle betsaka ny syndicat sy ny association. Dia ny syndicat sy ny association zany tokony hoe manana rôle apolitika am'le fampandrosoana. Inona nefa ny zava-misy écartena ny association zay tsy miaraka am'le ataontsika hoe le corps central le nahazo an'le pouvoir hanaovana an'le décentralisation. Io raha vo misy foana ny hoe tsy mipetraka foana liberté dia lasa sahirana foana ny fametrahana an'io tsy any amin'ny texte dia marina le izy fa any amin'ny anina lasa théorie fotsiny le izy fa tsisy an'le transfert de compétence, gouvernance territoriale tsisy ny budget propre tsy misy ny ataontsika pouvoir décision zay exercen'ny état fa afaka délégueny amin'ny commune tsy misy dia lasa ataontsika hoe lasopy le izy fa tsisy hoe tia carotte tia chou-fleur tia légume tia voatavo fa tonga dia mixé ao dia tsy fantatra tsony hoe ahoana le izy. Nefa raha ny tena marina tokony misy ny transfert d'attribution de l'état makany amin'ny commune na région décentralisée. Tena tokony misy transfert d'attribution. Misy ny autonomie matérielle, tokony mipetraka tsara ny autonomie matérielle. Zany hoe ny tena matériel dia ny dikan'izay dia hoe le patrimoine sy ny affaire propre. Tokony mipetraka tsara mihitsy zay hoe hatraiza ny patrimoine ny région na commune décentralisée dia hatraiza ny fanjakana amin'io. Tokony mipetraka ny autonomie organique hoe manana ny organe propre ny structure propre ny dia ny organe décentralisé na ny ataontsika ny commune na ny région décentralisée. Tokony mipetraka tsara hoe reto ny structure anay zao satria ohatra ny antsika malagasy tsy mitovy ny fomba mampanao ny fiarahamonina mbola manao fomba mampanao hoe misy ny sasany mbola manao vodiondry sasany tsy manao vodiondry fa tonga dia mariage misy donc zany reny zany tsy maintsy intégrenao reny anatin'ny structure ny fiarahamonina zay vao mandroso ny décentralisation. Dia apetraka mazava tsara amin'izay ny autonomie fonctionnelle zany hoe liberté d'action hoe jusqu'à hatraiza ny manana liberté d'action
ny faritra na ny commune décentralisé. Satria amin'izao raha ny constitution fotsiny vakiana tsy mazava tsara le rôle n'le resaka attribution matérielle, autonomie matérielle, autonomie organique, ny attribution fonctionnelle zany hoe resaka liberté d'action tsy mazava tsara le izy fa fandraindray be le izy, tsy mazava. De lasa inona ny zava-misy? Misy ny risque d'excès d'autorité locale. Voilà. Tonga de mandray initiative contre ny volonté ny état unitaire satria tsika tsy état fédéraux anna fa état unitaire misy politique générale de l'état de misy initiative créer zay tsy nitakiny fiarahamonina akoriny fa initiative an'le olona nahazo an'le ataontsika hoe nahazo an'le autonomie fonctionnelle manao an'le izy de lasa tsy tafavoaka le zavatra rahatran'izay. Tokony mazava tsara le resaka décentralisation territoriale hoe hatraiza le faritra ahafahany mandidy manao an'ny mametraka le anina hoe le autonomie matérielle, organique, fonctionnelle teo mila mipetraka tsara hoe hatraiza ny faritra azo naovan'io hahafahany mametraka ny décentralisation technique sy fonctionnelle comme il faut. Zany hoe le olona zany ny teneniko amin'io sy ny établissement le olona le hoe trano-panjakana sy le mpiasa-panjakana zany mpiasa-panjakana fohy be vedisa mpiasa-panjakana am'le région na commune décentralisée. Tsara mihitsy zany manavaka an'le hoe misy ny état unitaire, misy ny état fédéraux de ny état fédéraux mbola misy maro koa hoe misy ny état nitambatra fa reo zany samy mampiasa ny décentralisation effective daholo izy reo ary samy mampiasa ny transfert de compétences locales de l'état reo faiza manao ny fanjakana fohy be sy ny hevitra ny fanjakana fohy be ny tanterahana adaptena amin'ny société misy dia ny hetra ny fanangonana ny hetra iza no aiza no andraisina ny hetra raha misy tany omena mpandraharaha iza ny compétent manao an'io manome io tany io na iza sisy ahoana daholo ny andanatohatra am'izao tsy mazava le izy zany de ny atsika état unitaire donc zany misy contradiction zany hoe misy tendance zany te hametraka an'le état fédéraux zany hoe autonomie lasa mivadika état fédéraux zany hoe lasa ohatrany hoe fanjakana anatin'ny fanjakana zany le région na le commune décentralisée kanefa ny mécanisme satria lavitra be le politique générale de l'état de tsisy mipetraka l'identité n'le état unitaire zany. Voilà. Io zany ny amin'ny teny hoe le resaka décentralisation des compétences sy le décentralisation du pouvoir de décision iny zany mila fatarina koa ahoana ny zone représentée. Io zany matetika ny sénateur ny tokony manao an'iny hoe ny pouvoir de décision iny hoe ireo zany manana ataontsika misolotena am'le au niveau législatif aniny intérêt ny région na commune décentralisée. Kanefa rehefa le izy rehefa tsisy contrepartie le izy de lasa tsy mipetraka. Misy limitiny nefa io zavatra io. Limitin'le décentralisation de hoe inona moa no portée réelle an'le décentralisation. Ho antsika état unitaire zany hoe misy mila fantatra inona ny portée zany hoe inona marina hatraiza no afaka manao inona ny ataontsika hoe ny olona manana ny autonomie fonctionnelle an'le izy. Zay zany olana mipetraka zay. De avy eo koa nefa misy koa ny ataontsika hoe limite juridique satria raha lalàna tapahana atao amin'ny dina mifanohitra amin'ny làlam-panorenana na mifanohitra amin'ny lalàna velona organique na ordinaire de ahoana ny fomba hitraitena an'izay. Ohatra ndao misy faritra hoe zay tratra de tonga de tapahana ny lohany député ny manapaka ny loha olom-boafidy ny député d'accord ny fiarahamonina nanao siniabo anay d'accord aleo vonoana zanga zay tratra ao anatin'ny làlam-panorenana misy tsy atao atao mamono olona mampigadra mamono olona quel que soit les motifs mila hoentina fitsarana de tsaraina. Zay zavatra zay zany mila hazavaina tsara zay hoe hatraiza ny limitiny juridique an'le autonomie communale sy ny autonomie
régional sy ny namany satria raha tsy zay dia mipetraka ny atao hoe anarchie zany voilà ny tokony hoe tanjona amin'ilay décentralisation zany dia tokony misy tombotsoa ny commune na ny région tombotsoa ny tadiavana amin'io fa tsy resaka hoe te hanao administration fotsiny hoe misy intérêt local ao dia ny olana amin'izay hoe tombotsoan'ny faritra na ny commune zay dia miteraka ataontsika hoe fahasamihafana zany hoe miakatra kokoa ny hambopo ny faritra na ny commune dia lasa hadiny le état unitaire hoe itsika ne anatin'ny Madagasikara tsika marina fa tokony mandroso Haute-Matsiatra marina fa tokony androso Androy Movombe fa lasa ohatrany hoe tonga dia concurrence zany hoe vao misy rakoto mahazo fotsibary raika apoka dia anay tiako mba meo nefa tsy mitovy le daona hoe anay zany tsy tianareo anay tiana zany hoe lasa mipetraka zany le clan lasa ohatrany hoe mipetraka le fanavakavahana dia hipetraka am'izay manko lefa mandeha le izy tsy maintsy hisy le loi régionale tsy maintsy hisy le loi régionale fa tokony faritana tsara hoe hatraizany lalàna ny amin'ny faritra na amin'ny commune afaka atao no dérogation ny lalàna efa misy na ny lalam-pandroenina efa misy dia ny anankiray moa zany hoe iny zany hoe lasa raha ohatra misy ny akara dia lasa miteraka fifankahalana ohatra ny faritra anankiray na ny commune anankiray na hazo tombotsoa bebe kokoa noho ny commune anankiray dia lasa misy ny refus de connaissance de l'état unitaire zany hoe tonga dia mifanjakana fohy be zany no tsy manana n'autorité tsony any amin'ny toerana anankiray izay nomena nanaovana décentralisation satria maninona ary ranana nomena zareo donc zany aza hinoana izy zareo fa reo ny intérêt-ny rakotona be ihany ny ataony ny ary amin'ny intérêt-ny faritra ary na ny commune ary ny ataony fa tsy mijery zareo ny intérêt na itsika eto donc zany efa tonga ny fanjakana fohy be hametraka maha état unitaire atsika tsisy mihaino intsony dia lasa mivoatra le ataontsika hoe le démocratie locale tratrany tonga dia misy ny démocratie locale dia mitandra vera foana zany izy hoe misy limite foana mitandra vera amin'ny état fédéraux hanao hatady fahaleovantena zahay aty dia voilà le moa zany misy koa le hoe le remise en cause lisy tratran'le ataontsika hoe le ino moa zany le collectivité le hetra le fomba fanangonana an'le hetra sy ny fizarana an'le hetra zany efa miteraka olana betsaka le izy raha tsy voafehy tsara hoe mazava tsara hoe inona ny antony nahatonga ny ticri rehetrarehetra ty hoe ohatra maire anankiray commune misy 5000 habitants dia hoe 1 million d'ariary na 2 millions d'ariary na 10 millions d'ariary ny menan'io raha ohatra mitombo le commune dia zao ohatra misy lalana misy hôpitaly dia zao tokony misy gris zany le izy mazava tsara hoe zao ny hanaovana an'iny zay tsy voafaritry ny lalam-pandroenina iny fa tokony sain'ny ataontsika hoe ny olona lany hoe ny maire sy ny député zay zany hoe ny région moa zany efa représenté ny sénat dia tokony sénat sy ny solombavam-bahoaka zany mandinika an'iny miaraka amin'ny anina hoe ahoana nanaovana an'iny ahafahan'ny ministère manao ny asany dia lefa nyteny teo ny firenena vitsivitsy zay mampiasa an'io ohatra firenena afrikanina dia saika miditra ny amin'ny KO daholo ny Cameroun ny Burkina Faso zao tsika fa lasa bordel be ny Sénégal zao voilà misy ny antsimony any avaritra iny telo iny efa chaque année ao mandalo any tena misy fivoarana misy ny zone tena mandroso be misy ny zone tsy mandroso dia lasa minomboka mifankahala ny avaritra sy ny atsimo ohatran'izay koa ny any Ghana ny any Kenya sy ny namany reny Mali Mauritanie Cambodge ihany zao ny épargné satria ny Cambodge efa plus ou moins développé dia tsy any be ny intellectuel any dia mahay manao discernement zareo satria inona ny antony lefa mipetraka le décentralisation le mpandraha raha zany zay puissant ohatra misy mpandraha anankiray homme d'affaires anankiray ao amin'ny commune anankiray tena matanjaka manana pouvoir izy mibaiko fitsarana manana pouvoir izy mibaiko miaramila nataontsika police manana pouvoir izy mibaiko député mibaiko maire na olo tsy olo mbo fidy akory ny satria manana apport économique eo vo sahirana kely ianina ary dia ny mpitsara dia tonga dia maka vola kely aminy ao dia lasa tratrany ny miaramila sahirana tsy ampy ny karama dia zay zany lasa ohatrany hoe le mpandraha raha potentiellement reconnu zany no mifehy ny ataontsika hoe ny lalàna ny justice ny police
ny feombahoaka satria ny fomba reny koa misy mety tsendratabaka kely misy fety ngahary anambadiny zanako dia mba no 1 milliard dia magnome 1 milliard tsy koa fa nyty fa ty kosany atao dia lasa misy facilitation zany izy zao miteraka an'le kolikoly dia inona ny zava-misy nefa nanana expérience ny ataontsika hoe taona visivisy ny amin'ny resaka décentralisation Madagasikara dia ireo olona mpandraharaha zay efa manana pouvoir amin'ny institution publique sy envers manoloana ny olona voafidy no nirosaka sehatra amin'izay olo voafidy mazava ho azy fa lany zareo mety misy lasa maire ny sasany lasa député ny sasany dia imagineo zany ny pouvoir d'influence ny zareo hoe aiza amin'izay zany resaka neutralité de concurrence sy ny ataontsika hoe ny indépendance ny institution rehetrarehetra zay bonne volonté rehetrarehetra zany bafoué amin'in'le juste le anankiray ny fotsiny manana mauvaise intention dia anankiray te gagner outrance faharoa tsy hamelan'ny concurrent mihitsy izy handeha hisongona azy amin'ny resaka affaire dia fantatrareo ny zavatra efa raha nitatsika zao tany Tamatave vetivety fa nisy hoe ny finoany ihany sy namany zavatra tena affaire ratsy be le izy zany satria tsy manomboka mipetraka le rapport de force dia tsy manaiky ny sasany dia tonga dia korotana le izy zay zany ny fanazan-draso amakely même question si les maires ou les autres dirigeants sont pro-régime peut-on envisager une décentralisation effective sans ressources financières suffisantes ya lilany mametraka ka ny anisan'ny ataontsika hoe mampahatra atsika zany dia le mieritreritra hoe le vola ny mampandroso ilaina misy le vola fa io resaka mécanisme izy io lefa mipetraka le décentralisation effective voasoratra ao fa afaka manana partenariat ny maire anankiray lany tsy voatery miaraka amin'ny pouvoir central zany tsy marina zany hoe naisany dia hitavandra ny vola azo amin'ny fanjakana foibe iny mety mandray mandohan'ny karama ro volana ny mpiasan'ny mairie iny dia mihitra ao ny folo volana mihitra amin'ny commune ao le certificat de résidence sy ny namany reny donc raha anao infrastructure anao anao hôpitaly 10 milliards d'ariary tsy hiandry fanjakana foibe anao andray fa anao mitady partenariat zay zany ny aseho amin'le maire lany regny hoe afaka mandroso ny commune mamboatra préscolaire manao ny hôpitaly manao ny angovo manao ny lalana tsy voatery miaraka amin'ny fanjakana foibe efa be ny andraikitra ny ololany miaraka amin'ny fanjakana foibe leo concentré ho an'ny vahoakany iny fa ny amin'ny vahoaka zay tsy miaraka amin'ny fanjakana foibe mahazo an'le CTD iny afaka raisiny iny fa ino moa zany raisiny satria redevable anao droit-nao izy iny ny hita zany tamin'ny régime farany teo dia misy maire commune tena tsy nahazo misy fa nasaina signevany forcena fotsiny signena hoe nandrazo an'izy fa tsy nimeny zareo satria tsy miaraka amin'ny pouvoir asa misy fanontaniana koa ty azo atreretina avy eo izy fa nifaritra tsiray mitantana ny volany azo ny impôt taxe fanjakana foibe sy namany ho amin'ny fampandrosoana ny faritany arak'izay hitany fa mety aminy ohatra alefa ny tena ohatra tsy alefa ny tana intsony ny vola voangana amin'ny jirama ka samy mitantana ny jirama ny isam-paritany oui io zany Larissa io zany le ataontsika hoe mélange de terme zay natao na ny teny amin'ny français hoe misy ny décentralisation misy ny état fédéraux misy ny déconcentration io zany mélanger foana io zavatra telo atsika tsy état fédéraux tsy possible zany hoe ny volan'ny jirama fianarana na ny hetran'ny fianarana ohatra na ny hetran'ny Tananarivo dia ho Tananarivo ihany dia ireo mizerena azy tsy mety tsika état unitaire fa kosa ao anatin'le politique an'le autonomie amin'le teneniko teo hoe autonomie matérielle autonomie organique autonomie fonctionnelle mila mazava tsara misy ny faritra iny hatraiza satria misy azo atao le izy hoe inona ny patrimoine inona ny affaire propre an'ity faritany na commune na région ty inona no organe propre structurel ahafahana mampandroso
fa hoe hofoanana le hoe ny vola ohatra ny jirama faritany anankiray na amin'ny région anankiray mandroso be maso bénéfice dia tokony sitrahany vahoaka ao iny satria bon payeur iny sady manana ny installation dia tsy alefa ny Antananarivo. Tsy possible zay. Tsy possible zay raha ohatra atsika état unitaire. Ny azo atao fotsiny dia hoe apetraka ny amle ataontsika autonomie organique, apetraka ny facilité ahafahana mametraka ny péréquation, mametraka ny pondération hoe ahoana ny facteur de croissance ny sehatra anankiray izay mandroso amin'ny faritra anankiray indépendant. Iny nefa tsy maintsy manaraka ny politique générale de l'État. Merci Firingy. Ya, zay zany fa ofitaiko le izy fa lavalava angamba zay fa dia valiko ihany ny fanontaniana raha ohatra misy fa dia mirahasoa atsika rehetra.